pessoas exaladas. Sotika nuka ny fanatsananjahany a izareo avena Tribanville. Fanny miarabantsika rehetra ny kristiana tanora ny malagasy avy amin'ny fiangonana Tribanville fitandremana Trois-Rivières. Izay moa dia fiangonana voajojompiny natokana voatsy dia ela tamin'ny volana marsa dia ifandretiko zany izay zao. Ny hira avoakana eto dia ny olatrao sy ny trano tsy natao tany. Anisan'ny foto-kevitra ngezabe atao amin'ny fiangonantsika ny azo fijaliana. Fa ny azo fijaliana irery no teolozinay hoy Dr Martin Luther. Ka ao anatin'ny azo fijaliana zany no nandatsaka ny rano Jesosy ny olatra teo tena fotony famotena. Dia nareo zany mameno feno le feonay, mety tsy complet le feonay fa ianareo no manao ny satria hira mazatra sotsika ihany. Dawa trano tsy natao tany. Zai madru, tu ti chiama,
Mbola mamerina ny fiarabana antsika rehetrarehetra ao anatin'ity trano ity misaotra an'Andriamanitra tsika mbola afaka miaina araka ny voalaza teo dia avana Saint Alexandre de Kamouraska zay any alavitra be any. Izy rehefa mahita an'izany Saint Alexandre
mety tsapanareo nama hoe ohatrany ahoana ny alavirana tonga eto zahay araka nyteneniko teo aloha hoe nasesiky ny fitiavana misy ten'Andriamanitra ny koretiana toko fatelo amby folo andimy voalohany fa na dia miteny amin'ny fiteny olona sy ny anjely zay zahay nefa tsy manana fitiavana dia zava-poana ihany toy ny mpifantsina manena sy ny varahana dia tonga eto zahay natanteraka izany ny fitiavana voalohany akaranay sehatra hitanareo ny tarehanay ireo tena hoe voavoalohany androany dia mihiry zay dia noho izay fitiavana zay aty anatinay no manosika anay hideran'Andriamanitra ary zao fijorona eto zao dia efa fankalazana azy fiderana azy satria be da be miady amin'ny fahafatesana be da be no miady amin'ny aretina any amin'ny hôpitaly any amin'ny toerana maro isan-karazany fa tsika rehetra zao sy zahay reto dia tonga eto no fahasoavan'Andriamanitra zay tsy viditsika vono tsy tsarotsika indraindray fa tonga eto tsika salama dia manombo izao dia tafidio foana fa no fahasoavan'Andriamanitra natoy izao atsika dia te hiantso an'Andriamanitra foa zahay anome fahasalamana mandrakariva tsy ho anay rehefa ho anareo ihany koa izay no hira ray hira faharoa dia hoe manaova ny mety araka ny teneniko fanentana teo efa andro farany izao za manaiky amin'izany zahay eto manaiky andro farany izao efa hoavy misy tiany amin'ny raonanitra ho aizy ianao manaova ny mety foana ina ny mety ny zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra dia izay no atolotsay anareo dia misaotra ny hita toko So now, Jesus,
Yeah.
Oba, makitsika kely ny tegna fakasitrahantsika zareo e lamako. 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 Are. Atabak. Atabak. Soja.
1, 2.
Ia, mamaraka manotontsika mino fa efa vonona dessert efa vonona ie efa vonona ny chef Angelo. That's it. Sini
tiantsika fampisehoana loany dia mba seho ihany kely hoe ahoana ny hafalentsika amin'ny alalan'ny tehaka. Teny fanevato hoe hideranao amin'ny vahoakako aho tombo ankalazanao eny amin'ny firenena salamo faty 727. Feno fankasisanan'Andriamanitra tsika, feno fisaorana an Jesosy Kristy tompo ny amin'ny fahatanteran'ity fotoana ity. Taona tokoa ny tsy hisaotra azy sy hidera azy amin'izao andro takariva izao. Manarak'izany dia ataoko fisaorana voalohany. Misaotra ny KTLM Fleurana Montréal. Mangataka tehaka amin'ny rivodrivotra amin'irety KTLM Ray aman-dreny pastor Tolotena mitondra Fleurana. Misaotra tompoko. Pasteur Amino Andrendrina mitondra fitandremanao Québec mianakavy. Misaotra tompoko. Pastora Rarendarvelo izay efa mivady, pastor Ronono, misaotra tompoko. Ataoko fisaorana amin'ny tambabeny aminy mba tsy ho lany fotoana eto. Misaotra ny Brao Fleurana, Brao Comity, fitandremana ny telo, fiangonana enina, vondrobavaka ray. Misaotra ny sampana rehetra ao anatin'izany fiangonana izany tamin'ny natosany izao fotoana izao. Noho izao vita dia mifankatoavan'ireo sy mifaneken'ireo Brao Comity sampana isa-piangonana isa-tsampan'ireo. Mankasitraka tompoko Jesosy hamaly soanareo. Misaotra tompoko. Misaotra ny vomiera isan-karazany. Maro ny vomiera. Za moa tsy vitako foana le vory isan'andro fa maro ny vomiera ny vory mikarakara izao fotoana izao. Tsy tany saiko ny olona ao anatiny vomiera serasera, logistika, ny hainao manjery, sosialy, ny sakafo, ny fitaovana, fitaterana ary ny fanaovana sakafo. Misaotra tompoko. Tsinjiko manokana dia hanonona anarana olona anakefatra mangataka ny zareo taxi ao mba hivoaka aty azafady efa nampy tenikandro dia misy Anita Tiary, Chef Angelo, Christina Batsu sy ny ekipany miaraka aminao. Mankasitraka tompoko dia amin'ny asa sy fanohanana rehetra Jesosy hamaly dia ampitao amin'ny kara-miasa ao amin'ny ao aminareo ao na groupe isanareo ao mifankasitrana feno avy amin'ny fiangonana. Misaotra tompoko. Farany ataoko alohan'ny farany azafady. Misaotra ny mpanentana sendra soa. Misaotra tompoko amin'ny fanentanana. Dia farany dia mangataka ny izay tompona andraikitra rehetrarehetra atao anatin'ny KTLM atao hoentin'ny tary amin'ny présidence sy ny vice président mba hitsangana eto aloha azafady mba ho fantatry ny olona nareo isa-piangonana ary tsy maninona. Raha ny filoha fotsiny manjary lasa be olo eto. Ny filohan'ny KTLM isaiky ny fiangonana azafady. Tsara ho fantatry ny olona nareo satria rehefa miteny hoe filoha KTLM dia tsika rehetra izany ao anatiny fa tsy hoe maningazingana izany fa mba ahafantarany olona. Fankasitrana feno amin'ny anaran'ny fiangonana amin'ny rano Jesosy Kristy tompo ohatra misy maky anankiroa izy izany. Dia représenteko izany moa izany hoe satria tsara ihany ahafantaranareo azy raha sendra mifanena aminareo na hoe misy te hiditra sampany nareo président haina izy izany filohan'ny KTLM Fleurana Montréal. Manangatana moa zany.
vice-président Andriamatoery sady présidenty chef de cœur à Québec dia makao Québec dia ny Trois-Rivières Andriamatoa Ambaniny dia Trois-Rivières FLM Fahazavana Andriamatoa Tahiny dia FLM Drummondville Entso nisakindesany nandeha ampialatsiny fa tsy eo Kamouraska efa teo izy efa lasa satria lavidavitra ihany ny Alexandre Kamouraska Andriamatoa Carrel dia nisy any chef de cœur iny moa zany teo dia manky ny FLM zay ihany dia ho atsika ampanentana efa teo ihany ho atsika zay miditra dia hitra ao anatin'izany sampandray samina itsika efa nafinaritra zavatra teo dia misokatra tsy mila maimira dia efa tafiditra ao sady tsy naimira efa tafiditra tao zao moa zany efa tsy ao intsony efa antitra fa dia farany todika aminareo biry fa gasitrahana feno tompoko tadio ny teny Jesosy hoe zay kely nataonareo tamin'i Jesosy dia honerany zato hoe dia nakasitrahana mianaran'i Jesosy mianaran'ny fiangonana ray manontolo mianaran'ny filovana manontolo ny ankasitrahana anareo tsy fandrony iny dia farany efa nitentsika tamin'ny heritaona hoe voalohany fa tsy farany dia manantena ny disan'izany toy ny asa vanetanareo tanora koa fateneko anareo tsara fa hafa ihany mitafitra masina misy tanora fantareo fa ny mpiandrika fa somary nazonazotaona daholo ihany mila antsika tanora dia manentana mafy antsika tanora handeha amonana tafika masina izany fa mba faly kosa rehefa misy tanora miaraka aminay manao hira mafinaritra ohatr'ireny any amin'ny tafika masina mba n'Andriamanitra reny voninahitra dia mbola hitsanona eto any amin'izay tonga dia omeko ny tompotokona anjara manaraka ny fitenenana ny amin'ny teny fisaorana tompoko izy moa tsy te hisaotra tena fa izy koa nisy le olona tokony hisaorana dia izy raha tsy tanteraka izao fotoana izao raha tsy teo koa ny fisiny sy ny asa nataony zay natao tao ambadika atao ka omentsika tehatra mafy be président manitra efa be zay fisaorana teo zay angambany ho fidiriko fotsiny le izy hoe amin'ny anaranay dimy rahalahy zay filohan'ny KTLM manaky dimy tonga eto sy Kamouraska zay efa lasa ihany koa sy mpiara-mihira rehetra anatin'ny KTLM filovana reto no ankasitrahana feno anareo anakafy zay tonga nanotrona zao fotoana androany zao raha vonona izay nira nefa tsy tonga nareo nanotrona dia zava-poana zavatra nataony teto ka dia tonga dia teneniko fotsiny hoe misaotra tompoko manarak'izay rahafatsikely indrindra mitodika amin'reto KTLM reto no dia efa natao teo any fisaorana mankasitraka atsika rehetra mahafinaritra mahita atsika fotsy be tavetra ohatry hoe fany an-danitra zany tsika saotra betsaka ny amin'ny fandavatena fantara fa tsy mora indrindra mikarakara fivoriana isaky matsiary mety aloha ihany ny sasany fa zao ny vokany mba navita zavatsika ho an'i Jesosy dia misaotra betsaka ny amin'ny fandavatena anareo misaotra ny amin'ny fandaminana hifonana n'izay mety tsy fantaterahana rehetra ny amin'ny tarika fa nanao izay mety tsika dia misaotra betsaka fa tena izy hoe voninahitra Andriamanitra androany mankasitraka atsika rehetra tsy akanavaka tanjany androany dia sady ho afa-poa ny felo ny fanahy ary mivoky ihany koa ny kibo mino izahay efa masamina isina kely any nareo tamin'izay natolotra androany zay no mivita nareo fa dia akasitra ao indrindra dia mananteny zay hoe iona ndraitsika ny amin'ny fotoana manaraka mankasitraka to ngava mifankasitrana anareo zay ndray nankasitraka anareo dia ho ataonay le hira ho an'ilay mipetraka teo dia eo tsika fanaovelo saotra to tianareo ve aloha le hira raha tsy tiany zareo le hira tianareo ve le hira farany teo
Mengatakan di pastor tadi Mas Fatih, ternyata lebih kata pastor tadi ada yang kesesat sana ekva. Raisuni Sultan Hitahi aminareo ny tompo ka hiaro anareo hampahirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka hiantra anareo hanandratra ny tavany aminareo ny tompo ka hanome anareo fiadana. Amen. Iaravavatsika rehetra teranaza voninahitra tolotrain'Andriamanitra ary zanaka fanahy masina misaotra izay fa lehibe ny fitiavanao naseonao teto ny voninahitrao ary misantatra sady ny fiainana ny aminao izay fa ety an-tany tokoa tahaka ny any an-danitra dia taio izay ny kilana fatatra ianao no ameny somotra fitehirizan-tsoa ka anomeny tsiraray izay tonga teto
izay mikirena fatratra nanome izao fampisehoana izao koa tsy ho diso anjara fitahina avy aminao. Mitahianao ny fiangonanao ny fampovavana isy telo volana tantenara rampitso dia anao ny ame fanahy masina kahitaona ny kristianina monjany isantelo volana izay. Ianao koa hitady asa fitoriana filazantsara aty amin'ny faritra Amerika Avaratra. Dia voninahitra ao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy le vametosy. Sai tu diana
Devo